Ankafaliana indray no iarabanantsika rehetra manaraka ny fandaharana aloresahana hanao ny sehatra eto amin'ny Record Madagasikara, eto amin'ny fahitalavitra Record Madagasikara, ny page Facebook Record Madagasikara sy ny YouTube ihany koa amin'izao aliny sabotsy fa 13 ny volana Desambra 2024 izao dia asaina mpanajana indray isika iaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany raha toa ka ny resaka mahakasika ny tanàn'Antananarivo isika tamin'ny fandaharana farany mahakasika ny etratrano indrindrandrindra izay nanaovana etsika manokana amin'ny ity anio ity isika dia iresaka bebe kokoa indray mahakasika ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ankapobeny fa ihany koa indrindrandrindra ny fahasalamana ny zava-misy eo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka rehefa miresaka ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava isika miaraka amin'ny Dr Faly Rakotonirina izay nasaina manokana ifampizara mahakasika an'izay lohahevitra izay amin'ny ity alina ity dia asaina mpanajana zany isika iaraka aminay hatramin'ny farany ato anatin'ny fandaharana izay ihany koa no iarabana ny Dr tonga soa indray tompoko eto amin'ny fandaharana aloresahana hanao sehatra eto amin'ny Record Madagasikara. Dia faly miaraba ny madame Manoary Vony dia faly miaraba ny teknisianina mpikirakira ny feo sy ny sary ao ambadika ao ary faly miaraba antsika rehetra vahoaka mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana aloresahana hanao sehatra to. Tonga soa indray ho iaho teo satria tsy voalohany izao no miaraka aminay eto amin'ny fandaharana aloresahana hanao sehatra i dokotera fa raha tsy hevintsika tany amin'ny volana maromaro lasa izay tany amin'ny volana aogositra tany dia efa niaraka taminay teto ianao tamin'izany fotoana izany isika ny resaka mikasika ny mahazava-dehibe ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava amin'ny ankapobeny eo amin'izay hoe fahasalamana izay ho amin'ity androany ity isika hivelatra bebe kokoa izay no antony anasana manokana anao ihany koa tsy alalavitra amin'izay hoe fahasalamany ny nify sy ny ativava izay fa hivelatra kokoa isika mahakasika ny hoe zava-misy amin'ny ankapobeny eo amin'ny tontolon'ny fahasalamam-bahoaka indrindra fa eo amin'ity tontolon'ny fahasalamany nify sy ny ativava izay misy anao manokana moa zany iseharanao ato anatin'ny eo amin'izay sehatra fahasalamam-bahoaka izay dia fankasitrahana anao sahady dokotera nanaiky ny fanasanay ato anatin'ny fandaharana ifampizara mahakasika an'izay satria iarahantsika rehetra mahalala averimberina foana ny amin'ny hoe marobe ny zava-misy mila ampafantarina mila fanatsarana mila fanavaozana izay raha teo ny misy antsika amin'izao fotoana izao ato anatin'ny vanim-potoana fanavaozana rehefa miresaka mahakasika an'izay hoe tontolon'ny fahasalamam-bahoaka izay isika ny fanontaniako voalohany ary avy hatrany dia hoe ny fahitanao ny zava-misy amin'ny ankapobeny eo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka indrindra fa eo amin'ny sehatra izay hoe fahasalamany nify sy ny ativava izay misy anao izay ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao tompoko eto Madagasikara manahoana izay sehatry ny fahasalamana eo amin'ny nify sy ny ativava izay. Mankasitraka madame Manoary Vony amin'ny fanontaniana ny zava-hita sy tsapa eto amin'ny firenentsika moa zany teo alohaloha mialantsiny kely fa mbola nanteny ara somaro sahirakirana satria azoko lazaina hoe tao anatin'ny vanim-potoana ny fifaretana anatsika tamin'izay ka tsy afaka niteny ankehitriny kosa nefa efa miditra amin'ilay vanim-potoana vaovao indray tsika zany dia ny fanavaozana ka sainy miteny ny zava-misy marina eto Madagasikara raha ny fahasalamam-bahoaka fotsiny no jerevana amin'ny ankapobeny dia hoy zay hoe diso famaritana isika teto satria ny famaritana ny fahasalamam-bahoaka dia fahatomombanana ara-batana, ara-tsaina ary ara-piaramonina dia samy manontany tena antsika natokantrano any mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana aloresahana hoe salama ve isika tomombana ve ny vatana ny saina ary ny fiaramonina izay ny zavatra hita sy tsapa eto Madagasikara zany hoe tsy tafaverina ilay famaritana ka ilaina amin'izao fanavaozana zao zany dia ny fiverenana andoharano ny fiverenana mihitsy ny amin'ilay famaritana ny fahasalamam-bahoaka izay nomen'ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fahasalamana dia izay antsoina hoe fahatomombanana ara-batana ara-tsaina ary ara-piaramonina izay zavatra hita manarak'izay koa dia ny fahasalamam-bahoaka izay hita sy zarizary ankehitriny ny zavatra hita sy tsapa zany satria ny vahoaka ny resahana dia ny vahoaka malagasy manodidididina ny 30 tapitrisa izay ny zavatra hita nefa tamin'ny teo tsara be le nisy an'ilay hoe vely rano fa 5 angambany izay ny fahasalamana ho an'ny rehetra tsy hanavahana sokajy taona nefa ny zavatra hita sy tsapa dia lasa misy ny caravane de santé zany hoe mitety tanàna amin'ny fotoana iny nefa tsy voatery arary le olona ary firy isan-jato ny vahoaka malagasy no voaray tao anatin'izay fotoana izay zany hoe isanay zany miteny fa reny zavatra ireny dia tsy mitsinjo ny vahoaka malagasy fa ny tena tsara sy mitsinjo ny vahoaka malagasy dia miverina amin'ny famaritana dia midina ifotony satria ny fotony dia misy ny iviteram-pitsaboana ambaratonga fototra voalohany izy raha mifokotany lavitra ny commune io misy ny fitsaboana ambaratonga fototra faharoa raha eo anivon'ny commune zany efa misy mpitsabo izy amin'izay dia miakatra ity anivon'ny distrika misy ny hôpitaly
fandidina sy fitsaboana ety anivon'ny district ary misy ny CHRR aty amin'ny faritra zany hoe tokony misy isam-baratongany zany zay any amin'ny fototra indrindra dia misy ny mpanentana ara-pahasalamana eny anivon'ny fokotany zavatra hita sy tsapa fa na ny fitoeram-pitsaboana fototra voalohany faharoa aza dia tsy misy ny mpitsabo any anatiny any ny faharoa zao be dehibe eo amin'ny nivon'ny commune manera Madagasikara tsy misy mpitsabo ohatra zany koa ny fitsaboana nify sy ny ativava zay hitantsika fa tena zava-dehibe ny resantsika tamin'ny farany moa le mahazava-dehibe anazy hoe fitaovana ifampiresahana za zao miresaka dia nify sy ny ativava nampiasaina manarak'izay ihany koa fitaovana anankiray entina iseraserana izy entina anehoana fitiavana izy entina andevonana sakafo tsy misy misafidy mihitsika hoe tsy hampiasa nify sy ny ativava andeha sakafo resaka antsika tamin'ny farany zay fa fitiniko kely fotsiny mahazava-dehibe nify sy ny ativava zay fa nefa ny any zavatra hita sy tsapa dia vitsy dia vitsy ny fitoeram-pitsaboana fototra faharoa na CSP2 misy toeram-pitsaboana nify sy ativava hany ka lasa miroborobo izay tsy izy ireo mpisandoka na charlatan moa zany fahafantarantsika anazy dia rehefa miroborobo izay tsy izy reny dia potika le fahasalamam-bahoaka ka izay zany ny antony tenena amin'ny ankapobeny zany zavatra hita eto dia mila izay moa nisorana amin'ny fitoram-panjakana amin'izao hoe miditra amin'ny antsinao hoe fanavaozana ary ny sehatra rehetra ny fahasalamana zao dia tena misy fanavaozana ngeza be tokony hipetraka mihitsy na izay fiverenana amin'ny fomba fijerinay dia izay fiverenana any amin'ny tena famaritana marina zay satria tsy fitsaboana ny resaka eto fa fahasalamam-bahoaka zany hoe na tsy maharary aza le olona dia tsy maintsy jerena ny lafin'ny fahasalamana ao anatin'iny satria raha ny resaka hopitaly fotsiny no jerevantsika dia lasa fitsaboana zany zay zavatra hita hatramin'izay aloha zany dia fitsaboana ny nisy teto ministeran'ny fitsaboana fa tsy ny fahasalamana loatra satria lay fahasalamana jerena zany dia zao hoe ianao salama io ahoana ny anampinanao salama lalandava raha sanatria ka nisy tsy fahasalamana ianao na rary dia io ny hopitaly afaka mikarakara sy manampy anao maimaimpona dia izay zany maasa ngeza be ho an'ny sehatry ny fitsaboana na ny mpitsabo nefa ny zavatra hita sy mampalahelo hitantsika ny tambajotran-tserasera eny ny zavatra nisy amin'izany fa misy ireo mpanao politika mibaiko mpitsabo nefa tsy zay ny zavatra misy mpitsabo ireo nianatra taona maro ary nianatra taona maro dika zay mafy teknisianina amin'ny asany izy tokony tsy afaka no baikona fa toromarika no omena anazy ka izay zany ny zavatra hita sy tsapa ankehitriny hoe miditra ny fanavaozana atsika zao manantena ny rahamato-minisitra sy ireo mpiara-miasa aminy amin'izay fijerevana zay lafin'ny tena fanavaozana zay indrindra eo amin'ny lafin'ny toetsaina satria any aloha ny fototra voalohany indrindra raha tia hanatsara zavatra ianao dia mipetraka aloha ny toetsaina ny mpitsabo manana ny asiny ny marary anjanona dia raha mifambetraka tsara zany zay lafin'ny toetsaina zay mifanaja ny lafin'ny rotota dia salama isika eo ihany koa ny hoe raha salama ianao dia ampiana mba ho salama lalandava zany hoe misy toetsaina vaovao tsara hovolena zany ao ampianarina sy ampiofanana ny mpanentana ara-pahasalamana zany na ny mpitsabo sy ny sisa dia inona mpitaina ny vahoaka dia miova le toetsaina tonga ho azy ny fahasalamana tsy voatery an-tany vola be tsony zany tsika fa le toetsaina miova fotsiny dia fa fahasalamana mipetraka zay ka any zany no angatahana ao anatin'izay fiovana zay mba ahafahantsika manatsara satria resy de resy raha ny fahasalamam-bahoaka hita eto amintsika ankehitriny ary zary tena lasa ministeran'ny fitsaboana azy ka marona loatra any amin'ny fitsaboana fa tsy mijery an'le hoe ity zao ny fahasalamana salama le olona anankiray ahoana ny anapitsika anazy mba ho salama lalandava sotra topoko ninina tsy nitapahana mihitsy izay nambarany docteur teo zay satria nafahantsika nameny zava-misy amin'ny ankapobeny indrindra fa ianareo moa zany mpisehatra eo amin'izay lafin'ny fahasalamam-bahoaka izay mahita ny tena iainan'ny mponina any fotony rehetra any amin'ny lafin'ny fahasalamana nambarany docteur teo dia tena mbola hoe marary aloha raha ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara no resahantsika raha tsy ivina nefa dia tena hoe anjara andraikitry ny fanjakana ny fampisitrahana ny fahasalamana izay zo fototra ho an'ny vahoaka sy ny olom-pirenena tsirairay avy ary fototry ny rehetra ihany koa moa zany satria ny vahoaka salama no afaka miary raha ohatra ry dokotera ka ao anatin'izay hoe fanavaozana izay tia hampisitraka ny fahasalamana ho an'ny vahoaka amin'ny ankapobeny ny fitondram-panjakana mety manana sosikevitra ve isika mpisehatra eo amin'ny fahasalamana ny amin'ny hoe aiza no tokony hatsaraina voalohany raha ny olana mantsy tsy vita ao anatin'ny ataontsika hoe volana vitsivitsy na taona vitsivitsy ny tena fanarenana izay fahasalamam-bahoaka marary eto Madagasikara izay aiza ny sehatra everitsika hoe lahara-pahamehana ho antsika izay mpisehatra amin'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny sy amin'ny fahasalamana nify sy ny ativava ihany koa raha te hanarina n'izay olana izay ny eo anivon'ny fitondram-panjakana fohy be. Sotra amin'ny fanontaniana madame Manoa Arvony marina dia marina tokoa zay satria misy ezaka maromaro izy io misy ny fohy ezaka dia misy ny ezaka zany dia misy koa ny lavitra ezaka fa ny zavatra tsara indrindra aloha zany sy ny tokony akaiky indrindra aloha dia ny fahaiza miaino
misy ange mitaraina ireo mpitsabo reo e mitaraina ny mpitsabo satria tsy voajery tsy zarizary ny zavatra mahazo fiainany eny anivon'ny hôpitaly eny ary reny fitarainany reny zany tokony ho apetraka ho zava-dehibe voalohany indrindra satria matyasina le fitsaboana zany mahatonga an'lay fitsaboana feno elakelatrano am'izao fotoana satria tsy misy tsony lay asin'ny fitsaboana sy ny fenitra afahana mametraka hoe tena fitsaboana ny fampitaovana amin'ny hôpitaly any zay ho an'ny marary moa zany izy indrindra ka ny zavatra tena tsara indrindra zany ho atrehana am'izao hoe lara-pahamehana am'izao fanovana zao sy fanavaozana zao dia ny voalohany indrindra aloha zany dia ny fahaiza-miaino enoy ireny mpitsabo reny satria matoa izy mitaraina misy zavatra tsy tomombanao ireny mpianatra mpitsabo reny satria reny ange ny tanketsan'ny fitsaboana tanketsan'ny fahasalamana zany reny ka raha tsy ho jerevantsika tsy hanao tsika izy dia zava-poana zay lafin'izay dia ao koa ny mpitsabo zay manao ny tsy ho zavatra mieritreritra mandany andro amin'ny garda maro isan-karazany mameny heriny manontolo ny herim-pony manontolo ho an'ny fitsaboana ny marary izay tonga eny anivon'ny hôpitaly eny dia nefa na ny fitaovana ampiasaina ratsy zarizary ka any zany ny tsara jerevana lohany indrindra miainga avy any amin'ny tanketsa aloha tsika dia reny mpianatra mpitsabo zay mitaraina ireny ny faharoa dia ireo mpitsabo mba ho jerevina na eo amin'ny lafin'ny karamany zany na eo amin'ny lafin'ny fitaovana ho ampiasainy zany satria mpitsabo gasy malagasy nge mahay fa ny fitaovana omena azy tsy ampy tsy misy ka ahafahantsika manatsara an'izay zany dia aloha napetraka voalohany indrindra fa rehefa tonga izay zavatra zay ny fampitaovana ny fijerena ny asiny ireo mpitsabo ireo dia hoy hoe verina ho azy ny fahasalamana satria tsy ny asan'ny mpitsabo ange dia zay mitsabo raha misy marary fa manentana sy mampianatra koa amin'le fahasalamana hoe ity ny tena fahasalamana andavanandro zany hoe miaina ho azy zany ny marary ao ariana kely ao ary zavatra tsotra fihetsika tsotra tsy andaniana vola akory zany kanefa rehefa tsy voajery le mpitsabo dia zary reraka izy satria maro ny adidy amanandraikitra iandrika tany ao anatin'izay fotoana izay ary matetika raha tsy tafapetraka amin'ny tokony ho izy akory mpitsabo nianatra manokana dia lasa zary mitaraina ao anatin'izay zavatra izay ka ny fanatsarana zany dia zay miainga avy any fototra foana atsika miverena amin'ny fahamaritana aloha ina ilay tena fahasalamana dia avereno ny asin'ny fitsaboana jerevo ireo mpitsabo ireo mpianatra mpitsabo ireo profesora maro isan-karazany eny anivon'ny hôpitaly omeo fitaovana ahafahantsika mivelatra fa sarotra zany dia vetivety tavavena eto amintsika ny tena fahasalamana marina fa raha ny tena zava-misy tompoko miresaka fenitra isika teo any amin'ny resaka hoe mpitsabo aloha zany hoe ireo olombelona mpisehatra eo amin'izay fitsaboana sy ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ankapobeny zay eo ihany koa ny lafin'ny fotodrafitrasa ny tanisy docteur teo ny amin'ireo hoe CSP1, CSP2, ny CHRD sy ny CHRR arakaraka ny rafitra manahoana ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha eo amin'izay lafin'ny fenitra any amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa sy any amin'ny lafin'ny arakolona izay ampy ve ho an'ny sehatra fahasalamana amin'ny ankapobeny ireo mpisehatra ireo manerana ny Madagasikara ohatrotry ny ahoana ilay tena mbola fasarotana ary nresaka ihany koa tsika teo mahakasika fampiofanana mbola hidirantsika lalina moa rehefa aveo fa indrindra ny amin'ny hoe sehatra ny fampiofanana sy ny fivoahana rehefa aveo raha sitraky dokotera angambany andeha ho atombokontsika ny amin'ilay hoe eo amin'ny lafin'ny fenitra amin'ny mpitsabo sy ny fotodrafitrasa eto Madagasikara misy ve maharaka ve inona ilay ezaka tena tokony atao ny eo anivon'ny fitondram-panjakana to raha ny zavatra hita sy tsapa aloha milaza miara-mahita tsika fa tena tsy ampy raha zay resaka niezaka ihany ny mpitondra teo aloha nanao fa atao hoe somary lavitra ny vahoaka le tena vahoaka ifotony ange ny tena mila le izy zany hoe eny amin'ny fitoeram-pitsaboana fototra voalohany zany na CSP1 reny amin'ny CSP1 reny matsiny zany misy mpitsabo no miasa eny anivon'ireny dia rehefa miasa eny zareo nantrano ara tsy misy nefa raha izay ny voajery dia tsy lavitra indrina tsony zany ny marary any any ambanivohitra tsy hita maso any satria tena betsaka eritrereto fotsiny hoe Madagasikara firy tapitrisa itsika dia any ambanivohitra tsy tazana any dia be dia be zany no mitaraina ary ny sasany ara-moa dia mamoifo fotsiny rehefa ana satria tsisy tsony no fitsaboana ao anatin'izay fa raha ny tokony hoe mialatsiny tokony manapaka anao fa efa miresaka an'izay antsika raha ny tokony ho izy ny CSP moa zany tokony isaky ny inona no misy azy dia ny CSP2 isaky ny inona dia miaraka raha ny tokony ho izy zany dia raha misy CSP anankiray ana ny fitoeram-pitsaboana fototra voalohany dia tokony misy eny amin'ny fokotany lavitra commune misy fokotany zany izy fa lavitra ny commune izy dia tokony homena CSP1 izy satria lavitra na ohatra ampitany rano dia ny CSP2 indray zany eo anivon'ny commune zany hoe efa misy mpitsabo indray ao anatiny ao sy ny tokony ho izy ary dia hoe misy mpitsabo nisy anaty vava zany hoe feno izy zany eo anivon'ny CSP2 dia aty amin'ny distrika indray izy efa misy fandidiana
zany hoe le chirurgien essentiel reny zany niofana manokana rotoana atao anatin'ny resaka fandadiana sy ny sisa dia afaka mandray indreny zany hoe rehefa mipetraka tsara zay rafitra rehetrarehetra zay a dia miaina ny tahampahafatesana satria tonga eny anivon'ireny sehatra reny mpitsabo reny le izy a dia afaka mandray tsara an-tanana zareo fa am'izao tsy misy ange zany misy distrika maro ange tsy manana CHRD tsy manana izy misy commune maro a tsy manana dokotera CSP2 nefa nresahantsika tsy manana dokotera manginy fotsiny ny fahasalaman'ny nify dia izay tsy misy ny fahasalaman'ny nify sy ny aty vava zany saika ray mpitsabo nify ray ao anatin'ny distrika zany hoe toeram-pitsaboana nify sy aty vava anankiray eo anivon'ny distrika zay no misy zavatra hita matetika eto nefany a tena ilain'ny vahoaka le izy araky ny fampiresantsika tamin'ny farany iny dia zay ny antony mahatonga anazy hoe any zany tokony hoezaka ngeza be voalohany indrindra aloha raha tena hijeriny fahasalamam-bahoaka atsika efa nijanona moa le resaka caravane de santé iny satria reny lasa olona voafantina zany mety ho voaray ao anatin'ny fotoana iny fa tsy ny vahoaka malagasy nefa ny vahoaka ny fahamaritantsika dia ny mponina rehetra eto Madagasikara dia ny vahoaka malagasy ray manontolo ka raha ity hijery an'izay zany tsika dia midina hifotony mihitsy any zany no tokony angatahana ny tompona andraikitra ao anivon'ny ministera ao mba hijery an'izay any fotony zay na ny fampitaovana io a na eo amin'ny resaka fandraisana an-tanana na recrutement anampitsabo satria vitsy dia vitsy ange ny eto Madagasikara mpiasa manerana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fotsiny ange zao dia manodididina ny roa alina dia nefa mbola misy personnel administratif technique ao a mikarakara mikirakira ny resaka fitantanana sy ny sisa dia firy amin'izay zany eo amin'ny 10,000 sy ray alina io ngamba raha be indrindra ny mpitsabo dia firy amin'izay ny mpitsabo nify ny aty vava dia ao zay zany mahatonga le hoe mangataka ny resaka recrutement bebe kokoa ny ao anatin'ny fahasalamana satria rahantsika malala fa ny fahasalamana ny voalohan-karena tsy afaka ny anao ninona tsy afaka ny androso mihitsy isika raha ny fahasalamana ny atao ambany zavatra satria miankina ny fahasalamana ny zavatra atao rehetrarehetra raha mpianatra ohatra ianao kamarary tsy afaka ny hianatra isika mpiasa tsy afaka ny asa raha tsy salama ka raha io zany no atao vaindohan-draha raha jerena akaiky indrindra dia mipetraka ho azy a ny fampandrosoana rehetrarehetra satria fototry ny fampandrosoana zany fahasalamana zany zany hoe tena tokony tafiditra ao anatin'ny lahara-pahamehana tokony tafiditra ao anatin'ny fitondram-panjakana sy ny politika-mpanjakana amin'ny ankapobeny rehefa tena miresaka an'izay hoe fanavaozana izay sika moa ary izay ny antony mahatonga an'ireo hoe misy ao anatin'ny mikambana ao anatin'ny mpiasa ao anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka koa misy ale hoe anova zay mitaky foana izy mba hampiakaro 5,100 a ny tetibolan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka satria ambany dia ambany ange zany 5,100 maherikely zany ambany dia ambany zany ary tsy afaka ny ahafahana miroso hanatsara le izy dia raha tafapetraka zay fampiakarana ny tetibola zay a dia mazava ho azy fa miakatra ny letan'ny fitsaboana miakatra ny letan'ny fahasalamana mandeha ho azy ny fanovana toe-tsaina rehetrarehetra sy ny sisa dia tonga eto amintsika ny fahasalamana rehefa salama atsika dia mandroso ho azy satria ny vatana salama sy ny saina tomady no afaka miroso sy mitrandraka ny fampandrosoana ary misy raha teo ny fenitra zay tafiditra ao anatin'ireny fifanarahana raisam-pirenena ireny zay efa nosoniavin'ny Madagasikara sy nankatoavin'ny Madagasikara ny amin'ny fametrahana lahara-pahamehana ny fahasalamam-bahoaka ary tafiditra ao anatin'izay indrindra izay hoe famaritana ny tetibola ho an'ny fahasalamam-bahoaka ao anatin'ny tetibolam-panjakana izay saingy hatreto aloha na dia ohatra eny hoe nosoniavina sy nankataovy Madagasikara eny any amin'ilay fanatanterahana no tena tsy mbola hita taratra loatra ka antony anaovantsika n'izao antsoavo zao ihany koa moa zany a anairana ny fanjakana ny amin'ny hoe ampifanarahana amin'izay fanekena sy ataontsika hoe engagement no raisin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay a ny politika mpampandrosoana sy ny politika mpanjakana eo amin'ny fitantanana ndao iverenantsika kely dokotera ny mahakasika n'ilay fampiofanana ny mpitsabo amin'ny ankapobeny eto Madagasikara nambaranao teo aloha tena mbola vitsy dia vitsy raha oharina amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny isan'ny mpitsabo eto amintsika raha iresaka raha ampitombo andreo tsika mazava ho azy fa tsy maintsy miaingana amin'ny tany ketsy araka ny nambaranao teo any amin'ny lafi ny fampiofanana raha ny zava-misy eo amin'izay lafi ny fampiofanana izay tompoko amin'izao fotoana izao ohatra ny ahoana ny misy eto Madagasikara firy eo aiza ny centre firy eo ny afaka miofana firy no mivoaka maharaka avy amin'ny ankapobeny fahitanao azy manokana mampisehatra eo fahasalamananao misaotra madame Manoarivony raha ny resaka fahasalamana amin'ny ankapobeny aloha atao hoe mbola tsy ampy ihany izy fa sainga efa mivoatra dia mivoatra ary efa miamitombo ny mpianatra satria manerana ny faritany eny efa misy daholo ny faculté de médecine mpampianatra ny sekoly mampianatra zany a ho mpitsabo efa misy fa no makasika ny fahasalamana sy ny aty vava zay tany mifototra ny aingako dia tena anisan'ny mampalahelo satria eto Madagasikara dia tsy misy afa-tsy izy irery ihany ny sekoly eto Madagasikara ao amin'ny université ny Mahajanga ao izy a USTM ny anarana Institut
d'odontosstomatologie tropicale de Madagascar. Fampianarana mpitsabo nify sy aty vava zany izy io. Efa tamin'ny fito amby fitopolo sy 700 izy io no niorina zany hoe eo amin'ny 17 taona eo izy zany amin'izao. Le raha tsika mahita amin'izany zavatra zany fa antitra ny fotodrafitrasa. Rehefa antitra ny fotodrafitrasa, efa mialehibe ihany koa ny mpampianatra, nefa tsy ampy ny recrutement. Dia vitsy dia vitsy ny azo raisina. Nangataka ihany taty amin'ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka hoe mba hampiakaro ny isan'ny mpianatra ho mpitsabo nify ny aty vava satria mila izahay. Niezaka nanao an'izay ny mpampianatra saingy hita nefany fa manjary mampidina ny kalitao indray ny mpianatra mivoaka ho dokotera rehefa avy eo. Satria noho le fotodrafitrasa antitra. Zany hoe mila fotodrafitrasa vaovao mihitsy zany le sekoly mba ahafahantsika manatsara an'izay satria raha ny mpitsabo eto Madagasikara ange dia manodidididina ny 700 eo raha be indrindra mpitsabo nify ny aty vava. Zany hoe raha ny norma omen'ny OMS zany, raha ny tokony ho izy dia mpitsabo nify sy aty vava anankiray ho an'ny olona ray alina. Nefa ny antsika ny zavatra misy eto mpitsabo nify sy aty vava anankiray ho an'ny olona 2 arivo sy 4 alina. Zany hoe tena latsaka ambany dia ambany be mihitsy zany. Dia izay ny voalaza teo hoe lasa miroborobo amin'izay ny eny anelakelan-trano. Ilay tsy nianatra fanandova dia manao akasitrana moa ny olavitry ny mpitsabo nify ny aty vava amin'izao satria efa tena manenjika mafy dia mafy an'zareo reny satria be dia be ange ny fiantraikany hitan'ireny. Na dia hoe tsy maty aza le olona fa tena be dia be ny zavatra hitanay rehefa tonga any amin'ny toeram-pitsaboana le olona hoe zao ny zavatra ny vokatra ratsy aterak'ilay manatona ny mpitsabo anelakelan-trano nandova. Dia efa manenjika an'ireny moa zany ny olavitra amin'izao ka asitrahana anazy. Ny zavatra hita zany dia hoe mba jerena akaiky angatahana mitondra mihitsy io sekoly ambony fampianarana mpitsabo nify ny aty vava io. Satria tokany eto Madagasikara izy nefa efa 17 taona efa antitra dia antitra. Ny fotodrafitrasa efa antitra. Ny mpampianatra efa betsaka no nandeha nisotro ronono. Dia ny mpampianatra aty aoriana mbola vitsy dia vitsy ny voaray mpampianatra raikitra. Hany ka lasa miaina lalaitan'ny fitsaboana nify sy ny aty vava rehefa avy eo. Dia mba angatahana ny tompon'andrim-panjakana izay mahita an'izao fandaharana zao satria amin'izao moa zany ny fahafahana miteny dia akasitrahana satria teneninay ny marina sy ny zavatra hita marina. Mba hijerevana akaiky n'izay sekoly tokana eto Madagasikara zay ho an'ny fitsaboana nify sy ny aty vava nefa dia atao hoe resy dia resy izy amin'ny zavatra mita ankehitriny na eo amin'ny lafin'ny mpampianatra io na eo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa na eo amin'ny lafin'ny isan'ny mpianatra izay hivoaka rehefa avy eo. Ka angatahana zany ny fijerevana akaiky an'izay mba ahafahantsika mametraka ny tanketsa ho an'ny ho avin'ny fahasalamana nify sy ny aty vava eto Madagasikara to. Fa raha eo amin'izay lafin'ny fampiafana izay somary idirantsika kely ny lafin'ny teknika kokoa toko mandray mpianatra eo amin'ny firy eo moa zany zao ianareo ary ohatry ny ahoana ny karazany hoe fiofanana amin'ny ankapobeny zay vao tafavoaka amin'izay hoe mpitsabo ara-dalàna misehatra amin'ny nify sy ny aty vava izay inona daholo eo atanatohatra tsy maintsy arahana. Misaotra madame Manoarivony. Tena tsara fantakary tokoa izay satria anisan'ny zava-dehibe izay ny fampianarana mpitsabo nify sy ny aty vava mantsy hafa kely. Ao amin'ny taona voalohany ihany izy no miaraka amin'ny rehetra izay moa ilay antsoina hoe tronc commun. Fa rehefa miditra ny taona faharoa zany izy dia efa mitokana. Dia hatramin'ny taona fahaenina zany eo amin'ny 9 taona eo dia mivoaka mpitsabo nify sy ny aty vava ianao amin'ny ankapobeny na hoe odontostomatologiste généraliste. Fa mbola misy fifaninanana indray rehefa avy eo miditra interna qualifiant mitovy amin'ny médecine ihany dia miofana 4 taona dia mivoaka spécialiste dia mitohy miakatra makany hatrany amin'ny agrégation professeur agrégé zany. Zany efa misy an'izay zany misy sekoly ambony fampianarana mpitsabo nify sy ny aty vava ao Mahajanga io. Fa ny zavatra hita sy tsapa zany mangataka ny aty amin'ny ministera ampiakarina ny isa fa tsy mahazaka ny eo. Satria isan'ny taona zany ny raisina hiditra pasaisina amin'le tronc commun zany dia manodididina ny 500 200 eo miditra taona voalohany fa 30 ny afaka. 30 no mifindra zany ao anatin'izay 500 zay dia manaraka le deuxième année zany mandra-pahavitan'ny fianarany rehefa avy eo. Zany hoe vitsy dia vitsy zay raha mitahany raisina manerana ny faritany enina koa mbola misy vitsivitsy ihany koa ny raisina. Ny antony zay mantsy dia zao tsy maharaka le fotodrafitrasa dia tsy afaka ny an'ray mpianatra sy ho zakan'le sekoly isika. Dia izay ny angatahana hoe efa nisy tamin'ny 9 sy 4 arivo efa nisy mihitsy ny vinavina hoe anangana sekoly fitsaboana nify vaovao nify sy aty vava vaovao tao Mahajanga ngeza dia ngeza tamin'ny 9 sy 4 arivo fa nisy moa reny fiovan'ny fitondrana reny dia adiny tany ilay fananganana an'izy dia izay ny mbola iainanao hatramin'izao. Antony anaovantsika fanairana. Zay ny antony anaovana fianarana sy antso avy jereo le sekoly fa tokony eto Madagasikara izy nefa efa tena antitra ny fotodrafitrasa. Aorian'ny fampiofanana toko manao ohatry ny ahoana ny ataontsika hoe toy an'izay fianaran'izay rehefa mivoaka zany ohatra le ataontsika hoe 30 eo raha tonga hatrany amin'ny faran'ireo 30 ireo manao ahoana ny mandray asa avy hatrany ve izy ireo manao ahoana ny fanaparitahana azy ireo ohatry ny ahoana ny zava-misy amin'ny ankapobeny
tsara ho fantatra mba hahafahany rehetra mahatsapa n'le hoe tena ilaina ny fampitomboana ny foto-drafitr'asa ahafahana mampitombo an'ireo mpianatra mivoaka ireo. Reto aloha ny zavatra hita sy tsapa dia indraindray raha tsy ampy atao hoe tsy ampy satria be dia be ireo établissement privé ireo société maro ireo zany a mitady mpitsabo nify sy ady vava avokoa dia ao koa moa ny fanjakana amin'ny resaka recrutement sy ny sisa dia matetika tsy ampy aza ilay mpitsabo nify sy ady vava mivoaka satria amin'izao fotoana antsika miresaka zao zany zao a efa mandeha ny fivoahan'ny mpianatra amin'ny ity taona ity zao any Mahajanga ty herinandro ity sy amin'ny herinandro ambony zany ireo mpianatra hivoaka ho mpitsabo nify sy ny ady vava zany mandeha ny soutenance de thèse zao zany zareo hivoaka ho dokotera dia efa be dehibe zany efa mamandrika sady moa zany fitenan'izay hoe izay mila zao zay mila zao izy betsaka ny mitady anazy betsaka ny filana zany a nefany a tsy ampy ny vokatra dia efa niezaka ihany zany efa miakatra eo amin'ny 900 eo ny isan'ny raisy na nefa nisy fotoana ary moa tonga 500 le izy a fa zay le teneniko zay hoe ny foto-drafitr'asa antitra dia manahy ny mpampianatra rehetra hoe sao dia sabo tsy voafanaraka ny tokony ho izy a no tonga any amin'ny sehatry ny asa ka manjary lasa ame tsy fahasalamana ho an'ny vahoaka indray fa avy hatrany zany zareo dia efa afaka miasa avy hatrany a raha vao vita fotsiny a ny soutenance de thèse zany efahany mivoaka ho dokotera amin'ny herinandro ity zao a sy amin'ny herinandro ambony zao dia efa hivoaka ireo mpianatra andihany tamin'ity 524 ity zany hoe tena zava-dehibe satria tsy hoe nipisehatra no tsy misy fa ilay tolotra mihitsy no tsy maharaka isika no izay lafo ny foto-drafitr'asa sy efa fantera ny foto-drafitr'asa izay fandao iverenana kely dokoterany amin'ny hoe efa noresantsika teto ihany moa tamin'ny fandarana ny raha antsika tamin'ny farany a fa tsara foana ny mampatsiahy azy ny amin'ny hoe amin'ny ankapobeny ho an'ny malagasy a tsy tena lara-pahamenana ny fahasalaman'ny nify sy ny ady vava ohatrany hoe ambikambin-javatra rehefa miresaka antsika zany zao ohatra mety tena apahany vitsy amin'ny malagasy ihany no manana n'ilay fahazarana hoe manantona mpitsabo nify sy ady vava indray mandeha isaky ny enim-bolana farafaratsiny a indroa isa-taona ndao ampatsiahintsika kely hoe inona ny tena mahazava-dehibe an'izay le hoe fahasalaman'ny nify sy ny ady vava izay a ho an'ny vatan'ny olombelona tsirairay avy to. Misaotranao madame Manoarivony marina tokoa zay ary antony sinay mpitsabo sy ny ainao manjery toy izao moa zay akasitrahako mandrakariva ny fanasana anay satria adidy ombonana ny fanazavana an'izany a amin'ireo ny vahoaka mpiara-monina sy mpirahitandrazana amintsika tamin'ny farany marina antsika niresaka ny mahakasika ny mahazava-dehibe ny fahasalamana sy ny ady vava nefa ny tsara tokoa averimberina foana zany satria mba ho tadidiny tsirairay raha antsika malala ny mahazava-dehibe zany fahasalamana sy ny ady vava zany a satria voalohany indrindra dia taova-tserasera izy ifampiresahana za miresaka io mampita hafa raha zao dia mampiasa nify sy ny ady vava za zany hoe ifampiresahantsika ifandraisantsika amin'ny fiarahamonina zany dia eritrereto ange hoe tsy manana nify anoloana ianao miresaka amin'ny olona dia lasa miteraka henatra zay dia nefa zay henaka zay mety hiteraka raritsaina ihany koa dia mitarika aretina makany amin'ny vatana manontolo rehefa nefa fahabangana fotsiny a misy ihany koa moa ny ompitenenana zay fandresantsika tamin'ny farany ireny hoe manara ohatroatra mibanga amin'ny alina banga tanora mandany varin-jaza zany hoe lasa malemy le sakafo hohanina rehefa banga ny vazana zay tsy tokony hoe sotsorina fahatany ao ihany koa ilay hoe manahirana oatra mivady lafa nify atao ao loto amintsika amin'ny hafa atao ao arina atao orana anaikitra zany hoe raha ratsy zany firindra ny nify sy ady vavantsika io a dia misy fiatraikany be amin'ny fifandraisanao a ny faharamona sy manodidina ny faharoa manaraka zay ihany koa dia anisan'ny taova fandevonan-kanina voalohany indrindra izy efa teneniko foana moa hoe tsy misy afaka nisafidy ngamba atsika hoe hitady tova hafa ampidirana sakafo fa le marary mafy any amin'ny hôpitaly raha tsy fidy ny atao sérum fa rehefa voamahazo aina kely izy dia efa teneny dokotera ampidiro sakafo izay ny antony mahatonga le hoe zava-dehibe izy satria ao anatin'io aty vava io koa no misy ilay tsy ranoko amin'ny fandevonan-kanina tsy hoe amela salivera rehefa tsy mitsaka ara-dalàna zany tsika fa hoe marary nify na banga dia tsy mivoaka ara-dalàna ilay tsy ranoko dikan'izay tsy levina ara-dalàna ilay foto-tsakafotsika dia ny vary amidon mipetsaka ao dia lasa miteraka fikorontanana any amin'ny vavony sy any amin'ny tsina ihany le izy rehefa avy eo izay no mahasabidy anazy hoe tsakoana tsara ny sakafo ka noho izany dia mila karakaraina ny nify ny ady vava mba ahafahantsika mitsako tsara raha banga dia asiana solona na ny vazana ary dia tokony tsy maintsy soloana satria mba ahafahana mamerina an'ilay tsako amodika an'ilay nify amodika an'ilay sakafo mba ho tafiditra tsara anaty vatana sy hivoaka tsara ilay tsy ranoko ampandevina sakafo farany moa dia anisan'ny tova anankiray ngeza be ho an'ny tanora na ho antsika rehetra koa izy dia tova ray anaporofona fitiavana voalohany indrindra tsy misy miteny mihitsy ianao hoe tiako ianao dia fitaova hafa no ndeha ampiasaina angamba fa tsy maintsy miainga ny fifanorohana aloha voalohany indrindra zany dia maneho fitiavana ka eritrereto ary hoe makafafiny ianao amin'izay zavatra zay nefa lay areti-nify manjaka dia manjaka ao
de voateny fa tsy mifindra ny aretinify miadvava saingy zay hoe mifindra io satria rehefa mifanoroka mifankaty de mikisaka lay otrika aretina lay microbe tompona andraikitra lay bakteria tompona andraikitra n'lay aretinify io de mikisa makany am'lay olona anankiray izy de lasa misimba nifle olona rehefa avy eo zany hoe azo lazaina mifindra izy zany zay le antsoina hoe transmission verticale mifindra izy zany ao anatin'zay satria lay microbe lasa mikisaka makany an'lay mpifankaty mifanoroka de mifindra le aretina rehefa avy eo azay zany mazava-dehibe anazy ka ilaina fikolokoloana indrindra any atokantrano zao mety betsaka ny manaraka ny fandaharantsika de ndeha averintsika ihany koa ny amin'ny hoe raha izay ny mahazava-dehibe an'le fikarakarana ny nify sy ny ativavy io zany hoe ny fahasalamana nify sy ny ativavy io iny ihany koa mety fetraikany eo amin'ny vatana mety efa nisy apahany voatentsika ihany teo fa ny amin'ireo karazana aretina misy mantsy zao mety hoe karazana aretina tsy eritreretin'ny olona mihitsy hoe avy any amin'ilay resaka nify sy ativava de no mahatonga an'izay karazana aretina mety hoe ho maro eo amin'ny vatan'izay mety misy azony dokotera azafaina ihany ve ny mahakasika an'izay tompoko eny madame Manoary Vony tena misy fiatraikany be amin'ny vatana ray manontolo ny nify sy ny ativava io satria aza dino fa tsy fitaova mitokana ange io fa miaraka amin'ny vatana ray manontolo ka raha marary nify ianao zany no tsy voakarakara le izy de tady io aloha fa ny eo akaiky eo aloha voalohany indrindra lasa betakolaka ianao mivonto le izy eo akaiky eo zany zay zany hoe lasa simba ny endrika lasa mitaraina ny vatana ary iny koa ny tena zavatra tady dio de ny fihinanana fanafody fahatany re raha marary ny nify de aleo manatina mpitsabo aloha satria rehefa marary ny nify de misy ny olona mahazatra ny olona mividy nify lirilina satria misy nify olo le nify lirilina de fanafody nify nefa ireny antsoina mpitsabo hoe anti-inflammatoire reny de ny anti-inflammatoire mazava ho azy fa mikitika hery fiarovana izy de rehefa milatsaka le hery fiarovany olona de vao maika mahazo aina lay otrika aretina na lay bakteria de miparitaka anaty vatana de iny lasa mivonto iny izy rehefa avy eo mamely antsoina hoe cellulite odontogène fa iny nefa miparitaka anaty vatana ihany koa aveo de tady dio fa miteraka aretina any amin'ny fo izy misy ny aretin'ny fo vokatry ny aretinify misy ny arety mangotroky ny vantaolana vokatry ny aretinify misy ny aretin'ny vo vokatry ny aretinify zany hoe tonga anaty vatana izy zany de miteraka aretina maro ao anaty vatana ireo tova-panjaka zany hoe saripady indrindra ao anaty vatana ireo zany de lasa njakazakain'lay otrika aretina vokatry ny aretinify ka dikan'izay tena miteraka fahafatesana mihitsy izy rehefa tsy voakarakara indrindra ny mihinankinana fanafody fahatany tsy manatona mpitsabo ary am'izao de tena hita tsapa zay fa be de be ny olona mihinana an'ireny mangatapaka mahasitrana rehetrarehetra paradiclo sy ny sisa ohatr'izay nefa tena fady reny raha marary nify anao ka mbola tsy fantatra ny antony mahazo ilay nifinao de tokony tsy mihinana an'ireny ianao fa manatona mpitsabo akaiky de tsy manao dokotera tena zany satria mahafaty tsara mihitsy no rehefa tsy voakarakara rehefa tsy voatsabo ara-potoana fananiko napetraka mihitsy fantaniny dokotera satria nisy tranga hitako mihitsy mikasika zay ny amin'ny hoe tsy nieritriretiny mihitsy ny hoe olana any amin'ny nify no nahatonga ny hoe fisinanana efa miparitaka any amin'ny vatany manontolo zay vao hita hoe any amin'le olan'ny aretinify ny fihinanana fanafody manala fanentainana matetika nole nify no nahatonga n'izay olana izay de efa atsipitsika moa zany zay mazava ho azy natao tao anaty fonteny izy satria aleo resahana anao sehatra ny fandaharantsika de tsara ho fantatry ny olona tena tsara ho fantatry ny olona satria tena zavatra ngeza be nge zany ary le fihinanana fanafody fahatany zany tena fadina am'izao fa be de be no lasa efa tena lasa grave be lay mahazo an'le olona vao tonga eny amin'ny hopitaly izy satria mivontovonto de hinanany fanafody fahatany iny tena aza manao dokotera tena re fa tena saripady io fahasalamana io aza mihinankinana fanafody fahatany le hoe solitsindrona loatra ny amoxicilline sy ny anana reny koa fa rehefa tonga eny amin'ny hopitaly sao de tsisy andairany fanafody intsony koa ianao rehefa avy eo manao résistance izy zany lasa tsy mandahitra tsony ka lasa sika ihany no lasa mitondra aretina ho an'ny fahasalamantsika fa rehefa manatona mpitsabo ianao de tady dio tsara koa tsy tonga de miantso mpitsabo hoe alao le nifiko tsy zay tsy mibaiko mpitsabo fa ny mpitsabo mahafantatra an'io satria tady dio tsara marary ianao tonga eo de le marary ange ny esory le dokotera fa tsy le nify le nify ara mba mitaraina ve de misoronao indray le izy zany hoe lay aretina no esorina lay microbe manararota sy manjakazaka ao no diovin'lay mpitsabo de nisy nify mijanona io any satria tena ilaina io matoa napetraka roa amby telopolo ho an'ny olon-dehibe ao anaty vava zany rehetra zany mitondrantsika miverina makany amin'ilay resantsika voalohany tato anatin'ny fandaharana teo dokotera ny amin'ny hoe mahazava-dehibe ny tokony anaovana ezaka mpanankikezana bebe kokoa ny fitsaboana ny nify sy ny ativava ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy satria ny akamaroany ihany koa mety hoe noho ny tsy fisiana mpitsabo ny akamaroany eny amin'ny fiarahamonina eny zao mety hoe manantona eny amin'ny CSP2
no mahavantana azy kokoa no ny hoentim-manana no ny toerana sy ny sisa kanefa ny akamaroany ny CSP2 dia tena mbola mila ezaka na dia hoe fametrahana fotsiny an'izay fitsaboana ny nify sy ny aty vava izay ary tsy hijery lavitra isika fa na eto Andrenivohitra aza dia misy ny CSP2 tsy misy sapan-draharaha misahana an'izay hoe nify sy ny aty vava izay dia lasa mandeha ho azy ilay hoe fihinanana fanafody fotsiny eny rehefa manana olana ny olom-pirenena niverenantsika mihitsy any mahakasika an'izay resaka izay ary satria efa ataontsika hoe mamaraparana ny fiarahantsika amin'ity alina ity mahazava-dehibe an'izay hoe fitsaboana ny nify sy ny aty vava izay no ndeha hoentintsika atao anatin'izay fanazavana izay andray andraikitra ary inoko fa ao anatin'izay hoe fanavaozana izay dia misokatra ny eo anivon'ny ministera moa zany indrindrindra ny antso izay ataontsika amin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny amin'ny nambaranao teo hoe tsy hifantoka fotsiny ny amin'ilay resaka fitsaboana fa tena hijery an'ilay hoe fahasalamam-bahoaka izay amin'ny ankapobeny efa nisy teboka nitenen'ny dokotera moa teo hoe tokony ho feno ny vatana saina fiarahamonina rehefa miresakantsika ny fahasalamam-bahoaka anao antso ary sika dokotera ho an'ny eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao eo anivon'ny ministera ampatsiahana izay mazava-dehibe ny fahasalamana izay sy ireo teboka efa nentintsika teo ny any amin'ny hoe tokony ho lara-pahamehana eo amin'izay fijerena ny fahasalamana izay. Misaotra madame Manoarivony. Mana tokoa zany eo amin'ny rivotry ny fanavaozantsika izao dia izay rivotry ny fanavaozana izay hitondra rivotra tsara tokoa ny ho an'ny fahasalamana eto Madagasikara satria ny mpitsabo dia ny ofana sy vonona ny hitondra an'izay. Ka ny fijerevantsika tompona andraikitra izay ao amin'ivon'ny ministera isika tompona andraikitra ao amin'ny fanavaozana rehetra mihitsy mba hijery akaiky izay lafin'ny fahasalamana izay indrindra ozy ny fahasalamana nify sy ny aty vava satria tadidio tsara raha ndray ohatra dia izao hoe ohatran'ny aéroport eny Ivato zany ny fahasalamana nify sy ny aty vava io raha voatandrina antsika ny miditra sy mivoaka rehetrarehetra ao dia mandroso ilay firenena zany satria tsy misy ny mpanararoatra dia ohatr'izay io nify sy ny aty vava io raha ampy tsara ny mpitsabo izay manentana sy mitsabo mikirakira nify sy ny aty vava io voaraka tsara ny mivoaka sy miditra miala ny mikroba tsisy dikan'izay zavatra izay salama ny olona salama izy zany satria io ny fototra voalohany indrindra ary misy professeur anankiray izay moa dia tena miteny tsara mihitsy mitondra ny anarany ilay centre de stomatologie ao Befalantanana amin'izao hoe ny vava ozy izy no fitaratry ny fahasalamana izy misy ny tena zay satria hita sy tsapa izy fa ao anaty vava dia hita ao avokoa ireo karazana rehetrarehetra ny fisehony ary rehefa voatsabo sy voakarakara koa ny nify sy ny aty vava dia salama ny vatany olona rehetra dika zay tsy voatery andany rondoa be isika makany amin'ny resaka fampitaovana ny fitsaboana sy ny sisa zany fa miosehatra ilay fahasalamana sy ny aty vava zany hoe ampetrao ny toerana tokony misy azy eo anivon'ny ministera satria mampalahelo ange ilay toerana misy ny fahasalamana sy ny aty vava eo anivon'ny ministera ao anatina direction anankiray antsoina hoe DLNMT izy na hoe direction de la lutte contre les maladies non transmissibles dia mbola misy service ao ambany eo misy service ny santé fahasalaman'ny maso sy ny fahasalamana sy ny aty vava zany hoe division anankiray eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no misy ny fahasalamana sy ny aty vava nefany tokony anana ny anjara toerany raha misongadina satria matoa izy misongadina hitantsika ety ambony io zava-dehibe io fa tsy natao any amin'ny toerana hafa dia tokony asongadina arak'izay koa zany lay nify sy ny aty vava sy ny fahasalamana indrindra ny fijerevana akaiky an'ireo ivitoeram-pitsaboana rehetra reny mba hahafahana mijery ny vahoaka ary ny fampidirana ireo fampitaovana satria lafo dia lafo ny fanafody sy ny sisa rehefa miditra aty dia mba jerevana zany na eo na ohatra raha hoe fiatsika kely tsotra hoe mba jerevana kely eo amin'ny resaka taxe douanière ohatra raha misy izay fotsiny ange dia mety efa hilatsaka ny vidin'ny fanafody latsaka ihany koa zany ny saran'ny fitsaboana dia mety afaka hisitraka ny vahoaka malagasy satria ny zavatra hita zao dia saika betsaka ny avy any ivelany no misitraka ny fahasalamana sy ny aty vava eto Madagasikara satria mbola mora raha mitaha amin'ny any avitan-dranomasina ny eto amintsika nefa sainga efa saika vita eto avokoa zany fahasalamana sy ny aty vava zany ny amin'ny lafin'ny fandidiana sy ny sisa rehetra dia izay no mahatonga anazy hoe asongadina izy io mena sehatra tsara ampetrao aloha ny anjara toerany eo anivon'ny ministera fa aza vela hiafinafina kely any miafiafy sy miafinafina kely mihitsy izy any ambany any fa ameo toerana izay fahasalamana sy ny aty vava zay dia mba hitantsika fa hisongadina zany fahasalamana zany satria io ny fototra voalohany indrindra ho an'ny fahasalamana ny vatana ray manontolo zany hoe farafaratsiny mba direction ve ohatra tokony ho any zany tokony mahazo direction anankiray farafaratsiny ny tena tsara raha dia hoe nofinofo moa zany fa ny anjaran'ny
mpitondra no mety mahita an'izay hoe tokony manana direction générale autonome izy io satria betsaka ny mpanany atao hoe tetikasa zay mety hotohanany avy any ampitan-dranomasina ahafahana manenjika an'ireo lesoka be eto Madagasikara ny mahakasika ny fampitaovana sy ny fandraisana an-tanana nany recrutement ny mpitsabo dia izay izy tokony mba ahafahana mijery alizy satria rehefa miafinafinay ange izy dia tsy hita dia rehefa tsy hita izy zany dia ohatra ny zavatra hitantsika andavanandro hoe lasa any amin'ny tsy miankina no mpitsabo ny betsaka dia ny any amin'ny tsy miankina tadio tsara fa mandofa trano mividina fanafody sy ny sisa dia tsy maintsy misarany zany araka ny tokony ho izy ny fitsaboana eny fa ny eny anivon'ny toeram-pitsaboana eny anivon'ny fanjakana zany dia saingy mirary dia mirary tokony ho zakany vahoaka lizy saingy vitsy dia vitsy dia tsy afaka ny hitan'ny vahoaka sy hisotrahany vahoaka lizy ka zay zany nisan'ny tsara indrindra ho an'ny fampiroboroboana ny fahasalamana dia ampiroboroboana ny fahasalamana isy ny atovava fa manaraka ho azy ny ambiny toko mety hoe nofinofo ny tenen'ny dokotera teo kanefa dia atsipitsika mihitsy satria zay ilay tenina hoe aleo resahana anao sehatra raha mba misy ny direction générale dia moramora kokoa ny fampisitrahana an'izay ho an'ny vahoaka amin'ny ankapobeny ary maninona mora hoe tena ametraka izay hoe lara-pahamehana ny fahasalamam-bahoaka izay dia apetraka amin'ny tokony ho izy araka ny ambara dokotera teo ny fahasalamany ny nify sy ny ativava tsy isy intsony ny hoe sehatra kely ka tsy tena omena toerana fa jerena avokoa nisy nambaran'ny dokotera teo tamin'ny hoe tsy tena vahoanana loatra le fisindry ny karavana médical ireny aloha raha ny zava-misy satria sady toerana voafaritra ihany no mety misy azy ponina mety zay sendra azy eny ihany misy azy ary tsy misy suivina hoe fanarahana ihany koa izy ireny fa saika tapitra amin'ny fandalovana indray mandeha iny raha ny filana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana anefa raha miteny fotsiny sika ny sehatry ny nify sy ny ativava dia tena satria ataontsika hoe tsy niraisina lara-pahamehana loatra dia tena saika ny faritra rehetra manerana ny nosy mihitsy no ilana ezaka manokana eo amin'ny lafi ny fanentanana sy ny fitsaboana amin'izay lafi ny fahasalamany nify sy ny ativava izay inona ary dokotera ny ataontsika hoe mandra-piandry an'ilay fanarenana izay ataontsika hoe tena mbola lavitrezaka be raha eo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ankapobeny inona no mety vahaolana maika azontsika atao azon'ny fitondram-panjakana atao azon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka atao raha tena mesehatra n'izay hoe fahasalamany nify sy ny ativava izay sy ampisitraka n'izay fahasalamany nify sy ny ativava izay amin'ny vahoaka malagasy amin'ny olo-pirenena tsirairay avy indrindra fa ny any amin'ireo toerana ataontsika lavitra indrina misaotra indrindra madame Manoary Vony voalazanao teo tokoa fa hoe tsy dia nakasitraka amin'ireny resaka karavanina satria ny antony dia tsotra rehefa tonga eny amin'ny toerana angely ilay mpitsabo miaraka amin'ilay caravane de santé dia manatona ny vahoaka dia inona zavatra atao fanalana nify mamaim-poana nefa tadidio tsara fa ny fanalana nify zany miteraka aretin'ny fanadinoana sampina ilay vahoaka anadino ve ohatra mila tsy nafahitsiana fa zay zany ilay zavatra misy satria lay tokony zavatra ho atao zany ilay vahoaka ho tsaboana fa tsy alana dia misy ihany manao solonify hoe solonify maimaim-poana ihany koa fa ara-dalàna sy ara-pahasalamana ve nefa zay zavatra zay ny tena tokony ho izy zany dia hoe zavatra tsara rindra raha isy ara ny toy izany zavatra zany hoe programme tsara zany le izy isaky ny toerana eo anivon'ny district anankiray nge misy mpitsabo nify sy ativavy dia izy ny mandamina amin'izay raha ohatra hoe mbola tsy vita aloha ny mamatsy ireo ifitoeram-baratonga fototra faharoa reo dia manao ohatra ny karazana tourné ohatra ny ataony anarehetra reny zany manao tourné zany mitety an'ireo zay mipetrapetraka tsara hoe amin'izao daty mankariananina mikarakara sy ny sisa dia mba voakarakara sy misy fanaraha-maso ilay fahasalamana nify sy ny ativava amin'izay fa tsy hoe andeha ho alana satria mandalo ilay olona dia tonga dia alao anty mampijaly izy dia alao dia zay le mahatonga le mampijaly dia alao nefany le mampijaly ange le fanahintainana sy le microbe fa tsy le nify ara mba mijaly mitaraina miaraka amintsika rehefa marary isika fa dia le marary fotsiny no esorina sy le microbe dia afaka le izy rehefa avy eo dia rehefa eny zany misy zay omena fampitaovana reny dia ampiana ireny mpitsabo eny anivon'ny district reny ohatra dia mba afaka manao kely an'izay mba farafaratsy mba misy sitrahan'ny vahoaka zany manao an'ilay karazana ohatry ny tourné manao acte humanitaire zany fa mivezivezy araka ny mitety an'ireo commune reo zany mba hialana amin'ilay ren'ilay be dia be manko any ambanivohitra any misy miaraka amin'ny bisikileta kely reny izy dia tonga dia sady manana nify manao solonify be dia be mihitsy no hany dia nefa ny fiatraikany amin'izay lasa miteraka fahafatesana ho an'ny olona misy dia hoe lay manala nify mahafaty nefa tsy tena tany amin'ny dokotera izy fa tany amin'ilay
dokotera tsy niofanaraka ny tokony ho izy fa nandova no sitrahany an'izay fanalany ify zay dia lasa miteraka aretina ho anazy ka zay zany nangatahana eo amin'ny tompony andray-mpanjakana hoe mba mino anjara toerany aloha ilay fahasalamana sy ny ady vavy fa averiko foana hoe matoa izy ety amin'ny ambony io a dikan'izay manandanja io ary manakaiky ny ati-doha raha marary ange dia tsy mitombo-tsaina ntsony ny olona satria tena fanakaiky ary fanaintainana ambony dia ambony no azo ao ka raha voajery zany io a dia manana fomba fisorohana manokana ny fahasalamana sy ny ady vava izay fihetsika tsotra nefany a mahomby tsy mitarika makany amin'ny resaka fahasimbany nify sy ny areti-nify kanefa rehefa tsy manana le anjara toerana ilay mpitsabo nify sy ny ady vava dia tsy afaka ny miezaka ihany zay eny amin'ny sehatra misy anay tsirairay aby fa moa ve mahenika ny vahoaka malagasy zany izay ny isorana antsika aty amin'ny ainao aman-jery satria nytoy izao dia mba afaka maro ihany koa no mahita sy mahafantatra hoe ay tena zava-dehibe tokoa zany nify sy ny ady vava zany ary tena tokony ho asongadina arak'izay aingana indrindra satria rehefa manana ny anjara toerana izy a dia betsaka ny teknisianina ao amin'ny fahasalamana sy ny ady vava ao a anaparitaka an'izay fahasalamam-bahoaka ho an'ny fahasalamana sy ny ady vava zay ary dia tsy tokony handany zavatra maro izany zavatra zany fa ny fanasongadinana aloha no hitako hoe zavatra maika sy aingana indrindra finiavana zany indrindraindrindra avy amin'ny fitondram-panjakana indrindra mety efa betsaka ny amin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka moa zany a ny antso rehetra izay nataontsika teo ny vahaolana foezaka atao hoe sosikevitra ny netin'ny dokotera teo a dia tena hoe ilana finiavana ny amin'ny famatsiana ara-pitaovana sy ara-bolana ireny mpitsabo eny amin'ny distrika ireny ahafahany manatanteraka n'izay hoe fanaovana karazana tournée izay nambarantsika teo hoe vahaolana foezaka izy iny a mandra-pa isiny ny fanarenana fa voalohany indrindra dia ny hoe tena fanasongadinana sy fanomezana sehatra sy anjara toerana ny fahasalamana nify sy ny ady vava eo amin'ny sehatra fahasalamana tsy dia tena resahana roatra izay dokotera amin'ny ankapobeny kanefa naverimberitsika teo a fa tena zava-dehibe eo ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ankapobeny sy ny fampandrosoana mihitsy ny fanomezana lanja ny sehatry ny nify sy ny ady vava ny amaranantsika tanteraka ny fiarahana amin'ny ity alina ity a famelohan'izay aloha dia nisy zavatra nambaran'ny dokotera teo tiako ararotina kely ho any mpijery amin'ity alina ity satria nambaranao teo hoe rehefa marary amin'ny ankapobeny nify dia tonga ny amin'ny dokotera tsika anala nify dia tonga dia sory fa mampijaly tena mampijaly kosa aloha ny areti-nify ary misy miteny ara moa ataon'ny olona vazivazy hoe aleo miteraka toy izay marary nify satria tena marary iny rehefa manaintaina iny tsy misy olona mahatsapa an'le fanaintainanao fa dia nao tompony no mitady vahaolana amin'izay fa zany hoe tsy voatery hoe sorona ve zany rehefa marary nify inona ny azo atao inona le mety hoe fitsaboana ve fanadiovana ve afaka azavain'ny dokotera kely ve hoe inona ny azo atao ary rehefa hoe marary nify fa tsy tonga dia systématique le hoe ndeha hanala nify satria marary nify ia misaotra indrindra madame Manoary Vony ary araka ny teneko teo hoe manakaiky ny loha izy io dikan'izay ambony dia ambony ny fanahitainanao ary manarak'izay koa ao anatin'io nify io nge misy tsinainy kely zay dia ny efa marary le tsinainy nify io a te hivoaka izy fa tsy afaka dia dikan'izay manaintaina be indrindra rehefa matory azy ianao dia zay fanaintainana zay a razy dantera moa fahafantarany olona anazy zay fanaintainana zay a tena tsy zaka raha tsy sokafana io nify io dia ny mahatsara anazy le manatona mpitsabo ange zany dia tonga fotsiny dia zay le hoe anala nify ozy izy ny olona aloha mba marary kely eo fa miafy kely marary kely dia avy eo afaka rehefa eo nefa tadio fa afaka le nify dikan'izay nify iny rehefa afaka dia miantso namana mikisaka daholo ireo nify rehetra ao anaty vava reo dia hiala tsikelikely zany reo nify reo fa roa manarak'izay korotana ny fikaton'ny vavanao dia lasa araka le niteneniko iny mety araran-dola avy ianao rehefa avy eo mety araran-dola ava zany satria dia lasa manao migraine dia migraine nomen'le dokotera nefa vokatra ilay fikorotanana nyty masoara ty amin'ilay nanala nify be dia be ianao no antony mahatonga an'izany ka ho anay mpitsabo zany dia zay hoe fitsaboana no atao marary le nify mitaraina izy miantso vonjy izy fa tsy miantso fanalana dia manatona mpitsabo fotsiny tsika misy fanafody ampiasain'ny mpitsabo any dia eo anao dia tsy marary tsony eo dia efa miala le fanaintainana anao rehetrarehetra satria efa mivoatra ny fikarohana amin'izao dia efa mivoatra ny fikarohana dia ampiarina andavanandro amin'ny asa andavanandro ampiasain'ny mpitsabo zany asa fikarohana mivoatra zany dia lasa tsy maninona mihitsy izy afaka vetivety eo dia miala le fanaintainana an'le olona satria misy karazany maro manko iny ary zay mahatonga na miteny hoe raha mbola tsy fantatra ny mahazo an'le nify any ampitsabo nisy ny ady vavarery any mahafantatra an'izay dia aza mbola mihinana fanafody fahatany aloha satria raha mihinana an'ireny anti-inflammatoire reny ianao ohatra ny hoe diclofenac ibuprofène paradiclo misy mangatapaka sy ny sisa tenen'ny olona reny na nifliril dia raha maty io nify ohatra sanatria dia ivonto dia ivelana ny tarehinao dia iparitaka anaty vatana mitranga zany satria ny fanaintainana ange tsy hoe le nify mbola velona ihany
misy lafiny ray izy mbola velona fa misy lafiny ray izy mety efa maty le nify de any amin'ny fotopakany no marary indray avy eo le fotopakany marary iny ange ery miantso vonjy izy zany satria arovany tsy hiparitaka lay microbe de nefa atsika manao hoe mangina any nanana le anti-inflammatoire de mangina tokoa izy fa miparitaka eo anatin'ny nofotra akaiky eo de iny le mahabetakolaka sy mahabesoaka sy isan-karazany iny rehefa avy eo de zay zany ny antony mahatonga le hoe ilaina ny fanatonana mpitsabo satria lay marary anao no esorina fa tsy le nify raha tsy hoe fa tena simba tanteraka anga le nify tadidio fa ho an'ny fahasalamam-bahoaka manko ny mahatonga ny saro-piaro amin'ilay hoe tsy manalanala ny fahatany amin'izao ange efa misy efa tonga eto amintsika ny efa miatra eto amintsika fa be deaibe ny mpitsabo manao an'izy ny antsoina hoe implant dentaire ny implant dentaire zany efa banga tanteraka ianao de asiana nify vaovao afaka nify artificiel indray ampidirina ao anaty taolana ohatrany hoe mandeha visy miditra ao anaty taolana izy fa mba ohatrinona ozy izy ianao ny vidiny zany mety mbola manodidididina ny 4 millions d'ariary ohatra ny fakanify artificiel ray nefa ianao manana fakanify voajanahary azo tsabona tsara de natsabona i fakanify iny de mbola azo tohizana asiana nify eo amboniny pivot moa fahafantarany be sy maro anazy fa misy karazana efa tonga eto amintsika zao ny resaka solo-nify tsy kitia tanana fa ny ordinateur ny manamboatra anazy satria efa mavoatra mihitsy zany resaka digitalisation amin'izao de alefany amin'ny ordinateur fotsiny manao anazy ny corona zircone reny ohatra efa manao an'izany zay ary mahafapona ny kalitao azy zany hoe tsy voatery manala nify mihitsy zany ny olona anankiray rehefa marary nify raha mbola tsara le fakanify fa diovina fotsiny esorina le marary ao sy lay microbe ao de tapenana le fakanify de avy eo afaka tohizana iny de miverina am'lohany ohatrany tsy banga le olona anankiray zany verina am'lohany milamina tsara fa saingy any amin'ny mpitsabo ihany satria any amin'ny laboratoire manokana ihany koa ny anaovana an'izay fa be deaibe koa ny laboratoire ny elakelan-trano eto zay hitana ihany ny fiatraikany amin'le tonga le olona rehefa avy eo fa mitaraina marary fa tena vokatr'ilay solonify nataony any elakelan-trano de rovotra daholo ao anatin'ny vavany manontolo ao efa marina fiarantsika kanefa manitikitika kely ny saiko ihany ny amin'ny hoe efa be deaibe aloha le mpitsabo eny rehetra eny mety hoe tsy miankina ny fahafantaran'ny olona azy fa ohatrany ahoana ny ahafantarana hoe ara-dalàna izy ireny satria mety manatona ny olona mieritreritra hoe ara-dalàna kanefa ny indraindray tonga ny amin'le tenen'ny dokotera teo hoe vao maika manaratsy an'le zava-misy de efa tena grave vao tonga ny amin'le tena manam-pahaizana tena afaka mitsabo nify mety misy ahafantarana azy ihany ve ia tsotra ihany ka tsotra satria ombona mpitsabo rehetra le izy voalohany indrindra aloha tsy misy dokam-barotra tsy ahitana dokam-barotra ny resaka satria fahasalamana ny resaka eto ny faharoa manarak'izay de mahita takelaka tsotra kely tsika milaza fotsiny hoe toeram-pitsaboana nify na hoe cabinet dentaire na hoe dentiste misy an'izay eny de rehefa tonga eo amin'le varavarana tsika midiranao amin'le mpitsabo de misy ny takelaka mahampitsabo anazy eo miaraka amin'ny laharana any amin'ny olafitra de ara-dalàna izy zay ara-dalàna izy zany zay fa raha tsy misy an'izay fa mety plat kely fotsiny hoe mpanao nify tsy ara-dalàna izy zay tsy ara-dalàna zany reny satria zavatra tsy ara-pahasalamana no kitihany sy amboariny ao de mety niala voly ianao fa mora le izy fa saingy zao vao mainka hiteraka fiatraikany lafo vidy ho an'ny fahasalamanao iny avy eo ary tena fidina lafo fidina lafo ny fiatraikany iny rehefa avy eo amarana tanteraka fiarahana ary tsika efa nentintsika teo ny atao hoe antso ho an'ny tompony ndraiky mpanjakana indrindra fa le tefa tany amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka moa izy teo fa ety am-pamaranana kosa de antefa amin'ny vahoaka malagasy ny olo-pirenena amin'ny akapobeany sady hoentintsika ao anatin'le fanentanana ihany koa moa zany nambarantsika teo hoe tokony atao fahazarana ny manantona ny mpitsabo nify tsy voatery hoe miandro hoe marary nify akory vao tonga any ohatrany ahoana ny tokony atao miaraka amin'ny fanentanana moa zany fa fantaniko ihany koa apiky kely ny amin'ny hoe mpanomboka 4 taona moa zany dokotera no tokony hoentina mijery mpitsabo nify ny zaza anankiray de mitohy izy iny mandritra n'izay le hoe tenentsika foana hoe misy fenitra tokony arahana eo amin'ny fanatonana fitsaboana nify amaranantsika sy ampidirantsika ny afatra moa zany ho an'ny mpanaraka ny fandarana misaotra indrindra madame Manoarivony zay voalaza rehetra teo zay moa indrindra ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana de ataona hoe trafika hoe mahery ambava homana mpomieritreritra fa nyfotoanany hoe fahalalantsika zao sy ny fanavaozana ny sahany miteny an'ireny satria manitikitiky ny saina mba ahafahana mitondra ny anjara biriky ho an'ny fampandrosoany zany satria andro ny fanavaozantsika zao ary zay ny antony ilazana an'izany ka ataony trafika omena reny mba vahomana ampomeritreritra ary ataontsika hoe atao vitony voankazo anala le izy de ny mamy atele moa fa ny ratsy kosa azaka firina fa mba isory any satria teny apetraka ho fandraisana anjara biriky ary fomba fihevitro manokany reny mba ahafahana fampizara satria manampahaizana manokana momba fahasalama vahoaka de manana fomba fijeriny avokoa de zay no antony izarana ho an'ny vahoaka indray dia tsara ny manatona mpitsabo
ny fisoroana voalohany indrindra dia ny fiborosiana nify aza malaindaina atsika ny borosy an'io ary tsy azo atao koa le hoe adiniko ny borosy nify tamin'ny atoandro fa tsy nody dia ataoko mafimafy rehefa ny ariva tsy azo atao zay fa ataovy malefaka indrindra le izy dia ny tanana zany tsy mampiasa hery ary sokafana ny vava rehefa miborosy nify dia ho an'ny ambony avy any amin'ny akanjo nify midina ho an'ny ambany avy any amin'ny akanjo nify miakatra dia eo amin'ilay mitsako ihany no borosina manampin'izay koa dia ny fanatonana mpitsabo dia moa ny teny madame Manoary Vony raha vao vatany manomboka misy nify ny ankizy eo amin'ny fahenim-bolany efa raha misy mampiay dia tsara entina manatona mpitsabo satria iny angizy dia efa azo borosina borosina amin'ny coton borosina amin'ny coton kely ohatra rehefa mbola any ary rehefa tena hoe ho an'ny ankizy kely toy izany aza rehefa matetika atsika sahirana miasa mantsy dia tonga ny ariva dia minono mandra-parainao le zaza dia tafatory izy dia rehefa sendran'izay izy minono ka hitanao fa tafatory dia potsero ny molotrany tsy ho hay le nono dia potsero ny molotrany ambony ambany mba hiala atao le nono satria lasa mamela antsoina hoe carie précoce du jeune enfant italoha izy natsoina hoe carie de biberon lasa marary daholo ny fianoloana rehetra n'le zaza iny rehefa aveo simba daholo rehefa aveo zay fotsiny nefa mifiatsika ahafahana misoroka an'izay retina zay dia manaraka izay koa ny sakafo ara-pahasalamana raha misy torohevitra mety mampisalasala anao manatona mpitsabo fa rehefa jerevanay inge anao isaky ny enim-bolany dia hitanay hoe ty misy sakafo miteraka aretinify be aingana loatra ho anao tsara na hovaina ny fomba finanana anazy na mety ahena na misy fomba mety ny mpitsabo atorony tsirairay zay le hoe tsy ndeha karakara isabo nify aty vava nandeha hanala nify ny andehanana mpitsabo fa misy torohevitra maro na tsy marary azy dia isaky ny enim-bolana dia tsara ny manatona satria misy torohevitra ara-pahasalamana dia tsy voatery arary nifitsika satria lay loto tafajanona maharitra ao anaty vava nge no miteraka ny aretinify dia lay tsy fanadinoana lay tsy firaharahinana lay fanatonana mpitsabo anelakelan-trano lasa miteraka fiatraika ngeza be ho an'ny fahasalamanao ka aleo manatona mpitsabo ihany ny vahaolana misaotra indrindra tao misaotra ny dokotera ihany koa nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana mety be fanontaniana fa nefa tiako ny olona ny tokantrano mihitsy ireny averimeriko foana hoe matetika tsy rarahina ary tsy tena natao lara-pahamehana ny mikasika an'izay hoe fahasalamana nify sy ny aty vava izay kanefa dia tena fototra iorenana zavatra be dia be kinona zavatra be dia be indrindra hoe fahasalamana ho an'ny olona anankiray ary misy fiantraikany izany any amin'ny fiariana sy ny toe-karena amin'ny ankapobeny rehefa ny fahasalamana no voakitika izay no antsika mamarana ny fiarahana tamin'ity alina ity ankasitrahana isika rehetra ny araka taminay nona fa be dia be na sika nyraisina tao anatin'izay adin'indray latsaka kely latsaka minitra vitsy ny rahantsika tamin'ny dokotera izay na ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny ankapobeny izany indrindra ny eo anivon'ny ministera fahasalamam-bahoaka fotoana ny fanavaozana izao mety tsy nomena ny sehatra tokony isy azy sy ny anjara toerana tokony isy azy tokoa ny sehatra ny fitsaboana ny nify sy ny aty vava hatramin'izay kanefa dia teto moa izany dokotera nampahatsiahy ny mahazava-dehibe an'izany dia inona fa andray ny manandrify azy ny mpitondra fanjakana sy ny mpanapa-kevitra hatrany amin'ny mpanao lalàna ihany koa any amin'ny resaka famaritana ny teti-bola ho amin'ny ministera fahasalamam-bahoaka moa izany dia nentintsika teto ihany koa fa indrindra nahazo be dia be isika olom-pirenena eo amin'izay sehatry ny fahasalamana izay ho an'ny nify sy ny aty vava noentsika teo hoe tena misy fiantraikany betsaka amin'ny fahasalamany ny vatana amin'ny ankapobeny ny fijerena ny nify sy ny aty vava io dia efa nentin'ny dokotera teo moa izany fanentanana farany tsy ho ampiko intsony fa sao dia tentefoana indray ka lasa diso ny afatra izay efa nentin'ny dokotera teo fa izay no antsika mamarana ny fandaharana aloha ankasitrahany dokotera naraka taminay misaotra indrindra tompoko dia makasitraka antsika rehetra izay ihany koa noentina mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny fotoana manaraka indray tao anatin'ny fandaharana alerisana anao sehatra veloma tompoko